Conférence de presse dia fanambarana officiel fatafajory ara-panjakana ny KCMD manerana Madagasikara. Tenako izay président miresaka aminareo eto izahay dia mahita ny toe-draram-pirenena eny fa na dia nandalo fotoan-tsarotra aza amin'ny firenena dia tsy nitaraitana mepaka ny filohan'ny Hera Rajaonarimampianina fa nanao izay ho afany amin'ny fijerevana ny vahoaka malagasy na dia teo ary ny disadisa eto sy eroa izay hitantsika ny ara-politika ny ara-tsosialy kanefa dia nandray andraikitra izy teto amin'ny firenena. Faharoa manaraka izany izahay dia mamia sosokevitra ny fitondram-panjakana azo vaina tsara ny karazana rivotra politika eto amin'ny firenena mba hijerevana ny disadisa sy ny fampitondrana eto amin'ity firenena ity. Ohatra ny amin'izany ny 4 ny député parlementaire ao Tsimbazaza izay eritreretin'ny sasany fa karazana ohatra ny hoe tombontsoa manokana. Izay dia manindry hoe amin'ny makandidanay tsy tombontsoa io fa zavatra efa nisy io hatramin'izay ary moa io entina hiasa satria be da be ary tsy azontsika idina tsidy zany fa ny distrika manerana ny nosy ny ankamaroany dia sary-dalana daholo mietsika an'izany Mananara, Maroantsetra, iny Androa iny karazana iny amin'ny faritra Mahajanga iny Ambatobonia iny faritra avaratra iny Vomara zany rehetrarehetra zany dia ilaina ny 4 raha tsy sanatria hoe tombontsoa io. Manaraka izany raha ny sosialim-bahoaka izay ahinay sanatria lasa hipoaka hipoaka ny sosialy eto raha ohatra sanatria tsy mitandrina ny fitondram-panjakana izay hitantsika loatra misy manararoatra amin'ny resaka vidina saribao eto sy eroa. Izay zany dia mahita fa mamia sosokevitra izahay hoe maninona moa raha amidy ireo andramena izay any amin'ireny ampelantanan'ireny mpandraraha reny na azotaoko sezy amin'ny fanjakan'ireny aza atao tsara mivarotra an'ireny raha ny vitanay anazy izay olo fotsiny eo dia anampiana ny sosialim-bahoaka sy ny drabona ary amana ny solution resaka 4 ny député. Izay mahita zany fa manambola amin'ny fanjakana fa tokony andray décision ihany. Izahay koa raha manao fanambarana eto dia izay dia sary-piaro amin'ny safidim-bahoaka io indrindra fa nametraka ny Andriamatoa filoha Hera Rajaonarimampianina teo amin'ny toeran'izay dia io zahay hoe raha misy ny zavatra azo fampiresahana eto amin'ny firenena aloha mifanantona fefa ao anatin'ny fahaseranana ny vahoaka malagasy. Izay ngamba ny azonay ambarako tsy manohitra velively zany fa solution ahafahana entina hifanampiana satria ny député kosa tsy afaka eniny etaetam-bahoaka ny anivon'ny commune indrindra fa reny loza voajanahary reny ataon'ny député ahoana ny ahafahany hijery any anatin'ny commune raha tsy manana moyen izy ahafahany entin'ny asa fa tsy hoe maro ny raha malala fa mandalo fahaseranana amin'ny fanjakana fa kosa azo atao ihany mamamy problème raha azo atao ny manena ny budget 4 reny fa mba ahafahany zareo miasa io tsy tombontsoa izy eritreretin'ny sasany betsaka ny député mety hanana 4 reny fa le 4 raha tena entina miasa mety mba ilaina ihany kosa azy avy amin'ny fanjakana le tena hoe atokana entina miasa. Izay ngamba no azonay mafisina sy apetraka azo lazaina hoe lahara-pahamehana ihany satria hafa ny responsable ny sosialim-bahoaka eto amin'ny firenena hafa ny resaka ao anatin'ny régime parlementaire azo atao ihany mijery an'izany raha ny fomba fijerinay ny hoe ny fijoroan'ny KCMD dia vonona ifametanana ny fitondram-panjakana ary mikatsaka fampandrosoana ho avy Madagasikara ihany koa izahay satria izahay matoa masamy teny hoe manonona ny fitondram-panjakana dia vonona izahay hikatsaka no avy Madagasikara. Izay ngamba ny izy.